Azafady masery, ametraka fanontaniana momba ho Masina Maria, fa nahoana kay no manana anarana betsaka izy? Ho antsika malagasy dia tsy sarotra ny mahazo izany satria ny olona anankiray dia afaka mitondra anarana maro arakaraka ny andraikitra, arakaraka ny zava-misy eo amin'ny toerana anankiray. I Masina Maria dia manana anarana maro ihany koa, izany hoe azo antsoina izy hoe Masina Maria renin'i Jesoa, antsoina ihany koa izy amin'ny anarana hoe rahavavin'i Elizabeta, ary eo ihany koa ny hoe mpampianatra ny apôstôly sy ny sisa. Tsy maneho fanavakavahana ve ny fiantsoana azy hoe Masina Maria vonjin'ny Kristiana? Tonga dia tsy ny valiny, satria raha anontany anao aho hoe moa ireo Kristiana ve? Moa tsy zanak'Andriamanitra koa izy ireny? Ie, zanak'Andriamanitra koa izy ireo. Dia izany indrindra, i Jesoa Kristy dia nahafoy ny ainy ho an'ny olona rehetra, ka i Masina Maria reniny dia manao izay rehetra nolazain'i Kristy satria nahafoy ny ainy ho an'ny olona rehetra i Kristy. Indraindray tokoa dia misy miantso azy hoe Masina Maria vonjin'ny olona rehetra, dia ahoana indray ny mikasika izay? Masina Maria vonjin'ny olona rehetra na hoe vonjin'ny Kristiana dia iray ihany. Tsy visy tokoa ny tafotoany fa i Masina Maria ilay renin'i Jesoa, izy no mpampianatra antsika, i Jesoa Kristy no namonjy antsika, izy tsy nanavaka na iza fa mahafonjy ny olona rehetra, ka na Kristiana na tsy Kristiana dia hovonjeny avokoa. Misy loha manokana ve navelan'i Don Bosco momba an'izany? Ie, misy lova manokana lehibe navelan'i Don Bosco, ankoatran'ilay sanctuaire lehibe ao Turin, Italia avaratra, dia ihany koa ny fikambanan'ny Masera Fille de Marie Auxiliatrice izay naorina tsangam-bato velona ho fisaorana any Masina Maria. Ahoana ny fomba iainan'ny fianakaviam-be Salesianina izany? Ny fianakaviam-be Salesianina dia miezaka, mitia, mampahafantatra ary mampiely an'izany fahatsiarovana n'ilay Masina Maria vonjin'ny Kristiana izany, ary isaky ny 15 volana dia misy ny vavaka hazo finanandro izay ataon'izy ireo manomboka ny 12 ary ny farana ny 17 mba ahafahana mantsiaro azy isaky ny 14